resakytsika tamin'ny voalohany hoe nyankonana le toerana anankiray izay natsangan'andriamanitra ary toerana anankiray tokony tena mahatamananao hoy isika hoe andanio fotoana nyankonanao ary resaka lavabe ao zay tsika hoe raha tsy andaninao fotoana io dia isaraka hitranga ao ny faharoa resantsika tamin'ny teo aloha dia ny hoe tiavy ny ankonanao tiavy ny ankonanao tiavy mihoatra ny zavatra rehetra fa efa tianao io dia ho kolokoloninao ho arovanao ary ho ataonao zay ahatsara azy ny teboka fahatelo iarahantsika androany ka lasaka anabavy dia ampianatranao any hoe ahoana ny ahatonga ny fitahina ho tonga ao anatin'ny tokantranonao andehanao fototra tsotra ary fototra araka an'andriamanitra ahoana ny ahatonga anao tsy hanoto ao anatin'ny ankonanao amena ny loha hevitra iarahantsika androany dia iresaka amin'ny hoe le déséquilibre familial na hoe ny ankonana tsy hoe déséquilibré fa ny ankonana korotana mizongozana rahalasika namavy amatika baibolitsika isika salamo telo salamo raiky ambin'ny folo ambin'ny fahatelo salamo raiky ambin'ny folo ambin'ny fahatelo zao no ambaranten'andriamanitra fa rava ny fanorenana ka inona indray no azony marina atao avery fandroany fa rava ny fanorenana ka inona indray no azony marina atao tena andriamanitra faharoa isika oabolana 720 oabolana 720 fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy ny famonjena fa ny fahaiza mandamina tsara no entinao miady ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy ny famonjena raha sakanabavy ao anatin'ny ankonana dia tokony misy firindrana tokony misy filaminana ny ankonana mahafinaritra sy mampiadana ary ny ankonana izay tongavan'ny fitahin'andriamanitra ny ankonana araky ny sitrapon'andriamanitra be dia be manko ny ankonana fa tsy ny ankonana rehetra no araka ny sitrapon'andriamanitra fa zay ankonana araka ny sitrapon'andriamanitra ihany no hitondran'ny fitahina raha tianao hitondrana ahatongavan'ny fitahin'andriamanitra ny ankonanao dia mila miverina araka ny sitrapon'andriamanitra ianao mila misy firindrana araka ny ao am-pon'andriamanitra ny ankonana raha tsokona amintsika dia izao ny tsy firindrana rehetra dia manakorotana ny tsy filaminana rehetra dia manakorotana ka ny anarany hoe inona dikany hoe tsy filaminana inona dikany hoe tsy filaminana korotana raha vao misy tsy filaminana ao tokantranao dia inona misy ao zany korotana ao zany tsy miresaka ho an'ny olona manambady ihany ahako an'io fa na ho an'ny olona tsy manambady koa ary na ny ankizy ao an-trano ary ilaina ny filaminana ao an-trano amena raha lasika nabavy raha faharava ny fanorenana ao izy ka inona indray no azony marina atao zany hoe na olo marina olombovonjy ary ianao ka rava ny fanorenana inona ntsony ny azonao atao tsy afaka ny anao nimininy ianao fa ny olona marina ny olombovonjy dia misy fototra fiainana mila ananany mila misy fanorenan'andriamanitra zay tokony mipetraka ao amin'ny fiainany mba hampilamina azy amena raha lasika nabavy raha vao ratsy fototra ny trano dia aleny izy raha vao mivilana ny fototra ny trano dia hivilana le trano tsy marina ve zay ary raha vao tsy mafy ny fototra dia tsy mafy le trano ary hitongilana ho azy ny trano ny zavatra rehetra ratsy fototra ratsy fanorenana tsy azo ilaina ambony tsy azo entina lavitra fa raha ohatra ka tianao zavatra lehibe ianao tianangana zavatra tsara ianao ataovy tsara fototra ny trano aloha amena raha ratsy ny fanorenana inona ny azony marina atao salamo 1:17 inona ny fototry ny ankonanao inona ny fototry ny trano
hipetrahanao eo ankehitriny inona ny fototrao rehefa matao mariage ny olona ho an'ny olona manambady dia misy zavatra tenenin'izay aona le izy Jesosy Kristy no mandidy sy manapaka amin'ny tokantranonay rehefa mandeha tokoa nefa le fiainana lasa mivadika le izy Jean Joliette dia je tiako io mariana tsara ve ianao androany ka lasaka nabavy hiverina hitsy ny tokantranonao ary rehefa miverina araka ny sitrapon'Andriamanitra io dia hiverinao anatin'ny tokantranonao ny fitahian'Andriamanitra izy fiadanana ao anatin'ny tokantranonao raha vao déséquilibré ny tokantranonao dia normal raha tsisy fiadananao raha vao tsy araka ny tokony ho izy ny tokantranonao dia normal raha mikorotana io fa mila miverina araka ny tokony ho izy ny tokantranonao aka ohatra tokantrano déséquilibré ny tokantrano déséquilibré voalohany dia raha vao ineny no ambony no hidaka maria tsara ve ianao raha vao ny reny no ambony no ny ray dia mikorotana ny tokantrano maria tsara ve ianao be dia be ny tokantranona olona kristianina ka lasaka nabava akatsoko aminao somary ampitahoroko kely ianao dia izao miatsoana hoe fahotana dia izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra maria tsara ve ianao ka raha misy vehivavy anankiray zany ka anambady ka milaza izy vao anambady eo zany hoe dia tsy manaky tsindriana lehilahy zany dia tadikio efa manota sady ianao ary ny tokantranonao dia tokantrano mitsangana eo ambony fahotana satria tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao maria tsara ve ianao raha vao ny vehivavy zany hoe tsy manaiky lehilahy zany misy olona ko zany lasaka nabavy ny sitrapon'Andriamanitra dia izao ny lahy lohan'ny vavy tiana hotahian'Andriamanitra ny tokantranonao korotanao vadinao zao mihitsy ianao tsy manao ny ty mihitsy mahatonga ty fiainatsika ty tsy tahiny ianao tena tsisy ilainazy ianao tsisy ilainazy ianao vao miteny le lehilahy zatsy miainanao zany dia mieritreritra ve ianao fa hotahian'Andriamanitra io tokantrano io mieritreritra ve ianao fa hotahian'Andriamanitra io hoe Andriamanitra tsy afaka nitahany io satria nao fianakaviana déséquilibré io ny sitrapoko dia ny lahy ny lohan'ny vavy fa tsy ny vavy ny lohan'ny lahy mangina nefa ingolana rehefa zany ny zavatra tenenina raha lasaka nabavy eo na mampidibola tahaka ny ahoana ary neny ao anatin'ny tokantrano misy olona miakana ao anatin'ny tokantrano zaka miasa sisy ny vehivavy ka lasaka nabavy raha vakinao baiboly dia ara-baiboly ny vehivavy miasa voabolana raiky amin'ny telopolo tahina ny tanany izay asan'ny tanany rehetra tahina ny biby fiopony rehetra ny fomaray izy makenetsa lasaka nabavy ny vehivavy tsy tokony izy hoe saka efa miasa mihitsy normal ianao raha miasa tena ke anao kaikanao raha tsy miasa ianao mila hoentina mbavaka maria tsara ve ianao misy olona mieritreritra hoe ka ny vehivavy zany ara-baiboly tsy miasa masio ana ny baiboly misy an'izany oabolana raiky amin'ny telopolo vaky ohatra ny voalohany hatramin'ny farany fa vehivavy miasa ao ary vehivavy miasa mafy fa na miasa mafy tahaka ny ahoana ary ianao ranabavy na mampidibola lehibe nanenao ary avolo eny ny vadinao dia tsarovy fa ny mahatonga anao tahiny dia rehefa ny lany lohan'ny vavy tena menina mafy be tena ilaza aminao o ranabavy eo na ianao 90 kilo ka ny vadinao 46 hoe izy poids lourd ianao poids lourd izy poids plume ka lasaka nabavy eo tsarovy lany lohan'ny vavy tena ke anao kaikanao ny lafo ana ny lohan'ny vavy hoe tsy normal ka lasaka nabavy ny tranon'olona anankiray raha vao anatin'ny tranon'olona anankiray ka ny vehivavy natahorana kokoa no ny lehilahy tsara baiboly zany tena ke anao kaikanao tsy ara-baiboly zany misy karazana fianakaviana ne ka lasaka nabavy na ny vady na ny lehilahy vadiny ary mahatahotra ny neny mbola tsy hitanareo neny ka lasaka nabavy eo ny lany lohan'ny vavy tena ke anao kaikanao ny lany lohan'ny vavy hoe rehefa nanamboatra an'io ankonana io Andriamanitra dia nanisy rafitra izy
ary io rafitra eo tahiny. Amen. Rahalasika anabavy eo tsy miexiste ny hoe infâme. Infâme. Raha mahita une femme infâme ianao dia est infâme. Infâme INFAME. Maria tsara ve ianao? Ho anareo vehivavy anambady any aoriana any, raha anambady ianao dia tsara ovy fa alohan'ny anambadianao raha tianao no hoe tokantrano kristianina fanambadianao dia fidy io tsara fa io lehilahy io zany no mitarika anao. Io zany izy io. Vao manambady ianao vao nanomboka tamin'ny voalohany dia fantaro hoe io izy io. Noho izany fidio tsara ny sasany ka io tiako. Maria tsara ve ianao? Fa tena enoy tsara ka lasika anabavy fa ho tamin'ny ankohonana ny mametraka vehivavy ambony lehilahy. Aveko farady fa ho tamin'ny ankohonana. Maria tsara ve ianao? Safidinao hatramin'ny voalohany eo. Ka zany efa hina tamin'ny masony, il avait des beaux yeux, dia contente-toi de ses beaux yeux. Fanlahy lohan'ny vavy. Raha vao mahita an'izay Andriamanitra, izy Andriamanitra afaka tahiko ty olona ty, afaka tahiko ty ankohonany ty. Niankatriny amin'ny rehetra vexé fanlay fandraisan'ny olona tanteraka. Ankehitriny tsy misy lana vavintsony eo amin'ny tompo. Lasika anabavy eo. Zavatra tsara rehetra ka lasika anabavy zavatra miringy. Tenekena kaikanao tsy misy ny infâme hoe. Amen. Raha lasika anabavy ifonako aminao, raha anabavy ifonako aminao. Na milaza ianao pastera ka nivadiko ane tsy pino e. Fa na tsy pino ary izy. Raha lasika anabavy manana fahefana aminao izy amin'Andriamanitra. Ka tsy marina ve zany e? Ny vehivavy rehetra ka lasika anabavy raha vao anatina tokantrano ray dia tsy ago fanilany lohany vavy. Na ohatrany ahoana io na ohatrany ahoana izy ny lohany zany. Izy ny men'Andriamanitra ilay fahefana ary rehefa mitoetra ka lasika anabavy eo. Ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tsy mamatsy izy raha ohatra ka firenena anankiray tsisy lohany. Marina zany sa tsy marina? Iza ny lohany ao? Iza ny olona ho anontanian'Andriamanitra? Iza ny olona irendre compte amin'Andriamanitra? Tsarobo raha lasika anabavy fa amin'ny fiainana ny lohany mirendre compte amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Abrahama natao nanontanian'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Adama nanontanian'Andriamanitra. Maria tsara ve ianao? Raha tianao ny anana tokantrano milamina apetrao le lohany. Amen. Be dia be ny ankohonana mikorotana satria nahoana lasa ilay dada ao imama. Imama ny dada. Ezaka dadanareo mamana fa tiana resana. Amen. Faharoa ka lasika anabavy mampikorota. Fianakaviana déséquilibré zany. Raha ohatra ka raha imama ny dada ary ny faharoa si on a un homme à la maison. Raha manana lehilahy vehivavy ao an-trano. Inona tsy hoe lehilahy vehivavy? Lehilahy tsy maka mitoerana. Lehilahy tsy mijoro amin'ny maizy lohany azy. Ainao ny problema nahatonga ny olana betsaka goavana indrindra teto ambonin'ny tany tsy eva nihinana an'ilay voankazo fa iadama tsy nijoro. Afaka nina ny eva fa iadama afaka nijoro. Raha nijoro iadama tsy nitoy ny tantara ratsy rehetra. Maria tsara ve ianao? Fa ny olana ankehitriny ka lasika anabavy maro loatra ny lehilahy ifonako rahalahy. Tsy hoe rehefa manomboka mivavaka ianao dia lasa sarim-bahy. Efa masinina kosako. Rahalahy mila mijoro ny lehilahy. Tia mila mijoro ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny trano. Maria tsara ve
ianao raha laha tandeha am'izao zavatra zao ny zanakao dia hianatra anao ohatry ny ahoana ianao dia hianatra anao ny zanakao za gaga mihitsy hoe ao anatin'ny fiainana hony a il y a des femmes qui sont battues par l'homme des femmes battues zany hoe vehivavy voadampy ny vadiny lehilahy fa gaga be a fa misy 13% ana lehilahy dalohan'ny vadiny 13% moa sa 20% le izy vous avez caracolle tsara sa 23%. Vous avez caracolle tsara misy zavatra tsy normal zany ce sont des femmelette zany rehefa anambady ianao raha lahy dia tadidio fa tsy dada sy mamatsoro io fa ianao amin'izay ny tola-tokantrano mila mijoro ianao zao nytiako hitranga ato anatin'ity tokantrano ity miaraka anao vehivavy anankiray azavao anazy zao mitranga ato anatin'ity tokantrano ity fa zavatra dia ozy le vehivavy zao nanaovantsika anazy ka fa tsy takory ianao ka lahy dia tsy takory ianao a teny lehilahy manao hoe amena kalasika anabava ny lehilahy mila mijoro hoe lehilahy izy mila mijoro amin'ny fahamarinana tsarovy rahalahy fa ianao no anontanian'Andriamanitra hoe famanina ny zanakao ny ohatrin'io ianao no anontanian'Andriamanitra hoe famanina ny vadinao ny ohatrin'io maninona ny tranonao ny ohatrin'io hatramin'izay ny atsika raha vao mikorotana ny trano dia madamo nao rahalasika anabavy Andriamanitra tsy manontany amin'ny madamo zany fa Andriamanitra manontany ianao ianao nantany fa maninona ny zanakao no mahavita mamaly valy ianao responsable ianao ray ao anatin'ny tokantrano anao ianao responsable tena kely akakinao ianao zany responsable zany ka lehilahy ianao hoe zany akory tsy midika hoe manomboka ny roany ditiko fe lehibe ny ao an-trano mody ao an-trano amin'izay i Staline vadika Staline daholo ny lehilahy rehetra hoe enjaniko ty aho mitsy mafy fa enjaniko na le menakazo no ka lasika nabavy eo raha mamaky ny baiboly ianao tsy ahita mihitsy ianao na indray mandeha Andriamanitra amin'ny teny hoe ampanekeo ny vadinao io ndraika lasika nabavy zavatra tsotra e aka ohatra ray aminao atiako be le ohatra nalaina pasteur anankiray zao tsotra be io raha misy lioana miditra etsy tonga dia miara-malaty tsika hoe lioana io ary fantatritsika daholo ny zavatra tokony ataontsika tsy mila monimona be le tsy mity tany le lioana sady mitondra pankarte ny lioana tsy mila ina dikany hoe mirore tsy mila miterina le lioana vao fantatritsika hoe lioana io fa vao miditra fotsiny izy tonga dia fantatritsika hoe lioana dia ka lasika nabavy eo vao miditra ny trano koa ianao dia tokony fantatra hoe zany dato amboary le fiditra ohatsy fa vao miditra ianao dia tokony aona daholo ny zavatra rehetra fa le sasany hoe vao miditra ny trano ao vene misy zavatra mila mipetraka ao an-trano ka lasika nabavy tena kely akaikinao hoe misy zavatra mila mipetraka ao e ny lehilahy mila mijoro ianao amin'ny maha-olona responsable anao mety ny vadinao tsarovy zavatra zao na mampidibola betsaka no ianao ary ny vadinao rahalahy ianao foana le lehilahy tsy nampinovany nature amin'ny fidiram-bola be lehibe ny vadinao mariavy ianao tsy rehefa izy ny nampidibola dia tapika mivadika vehivavy ianao no raha lasika nabavy na lehibe tahaka ny ahoana izy na ohatry ny ahoana izy ianao ny lehilahy ary ho an'ny vady izy ny lehilahy ho an'ny zanaka dada ny dada ary nenyneny ho an'ny zanaka raha lasika nabavy mitefika manaraka moa dia izao déséquilibre ao an-trano rehefa ny zanaka ny lasa ray aman-dreny misy karazana fianakavian'olona ndraika lasika nabavy ny zanaka amin'ny maintinao e
Vao miditra ao ianao dia ny zazakely tsy azo atao ninnininy. Ny zazakely manao zay tia. Rehefa ohatra ka isakafo le zaza dia misakafo ka raha tsy te-hinana dia tsy mihinana izy. Asa kitokitena fa io ndray tomany io ko maninona raha mitomany. Fa ko maninona kely raha mitomany ankizy. Atany kely ko maninona kely raha mitomany. Asa tao an'izany fa mitomany. Ko maninona raha mitomany. Ahitsy io izy. Tsarovo fa zazo io fa tsy io miray aman-dreny. Galasika anabavy, misy karazana ray aman-dreny zay tiany zaza dia ataony. Sy nininy, galasika anabavy, misy zavatra zay tiany zaza afaka ataonao, fa misy zavatra tokony mijoro enao no tsy atao zany. Tsy ato zany, tsy fanao zany. Marea tsara ve ianao? Gravy be rehefa ny zanaka lasa ray aman-dreny. Ikorotana amin'ny fiainanao rehefa ny zanaka ny lasa ray aman-dreny. Ny zanaka dia zanaka. Tenekeno kaikanao zanaka dia zanaka hoe. Mikorotana koa rehefa ny fianakaviana déséquilibré io. Rehefa ny ray aman-dreny manao zanaka. Misy ray aman-dreny manao zanaka ne. Rehefa somary mahombo ilay zanaka dia inona natao ray aman-dreny. Izy indray miangavy ny zanaka zany fitanana. Galasika anabavy eo. Za tena miteny amintsika ray aman-dreny. Raha afaka manampy anao zanaka ao misaoran'Andriamanitra dia mifaly fa izao aza miankina amin'ny fanampiany zanaka ao. Raiso mitoekanao hoe za ray aman-dreny. Za le ray aman-dreny. Amen. Zanaka rehefa mba manampy ray aman-dreny ianao akombony ny vavy. Marea tsara ve ianao? Ataovy ampitiavana ary na manampy aka ianao tsy midika akory hoe rehefa manampy ianao dia mivadika amin'izay ny rasa zao neny zany manome ianao mandray dika zany zany deby. No galasika anabavy. Fahasoavana ho anao ny ahafahanao manampy ray aman-dreny. Averiko fandohany. Fahasoavana ho anao ny ahafahanao manampy ray aman-dreny. Fa na ray aman-dreny ary rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia tsy maintsy miteny izy. Fa sao dia vao miteny eo dia coupeko ny vivre. Tsy mahazo tsony. Tandremo zany tena kely kaikanao tandremo zany hoe. Ankohonana amin'ny korotana. Rehefa ny ankohonana ny hidikidiran'ny olona. Korotana ny ankohonanao. Misy karazan'olona. Rehefa manambady dia maka référence amin'ny ray aman-dreny foana. Tsotro zao nanaovany tatanay. Tsotro zao nataony mamanay. Galasika anabavy tsarovo. Fa efa tsy renitsony zao rehefa manambady ianao zao. Marea tsara ve ianao? Galasika anabavy. Ary tia farany anankiray izay tena korotana galasika anabavy. Ary angatahako tsika kristiana rehetra tsy hanao an'ity. Misy karazan'olona manambady ny fiangonana. Na manambady na tahaka ny ray aman-dreniny lasa ny fiangonana na ny pasterany. Ataoko direkta be izy. Ianao dia manana ankonana. Ary tsy dadanao paster. Tsy mamanao paster. Dada sy mama tsy ohatran'ny paster anay galasika anabavy eo. Dada sy mamanao tsy ohatran'ny paster satria tsy paster izy. Ary tsy ereran'Andriamanitra nametraka an'ireo ray aman-dreninao ireo ireo toy ny ray aman-dreninao. Ho antsika tsararay avy galasika anabavy. Misy karazana ankonana déséquilibré noho ny fiangonana. Vao maray madama, zany ao ny fadianina fa zany dia ho any am-piangonana. Tsy atao ny vilia, tsy atao ny sakafo, tsy atao ny nininy fa dia hivaraka hono izy. Dia mieritreritra izy hoe rehefa miverina ao an-trano dia le vady ny hitsena anazy amin'ny tanany hoe fiaina sy. Isy an'izany ve? Galasika anabavy tsara ny mivavaka ary za tena antsika dia olona mivavaka. Zay mahafiangonana antsika. Fa galasika anabavy mila fantatrao fa manana ankonana ianao. Tena menina mafy be. Mila laminao fiainanao, mila manana équilibre ianao ny fiainanao. Hoe za manana ny trano. Ny trano za koa manana ny fiangonana. Fa tsy ny fiangonako ny tranoko. Tena kely kaikanao tsy ny fiangonako ny tranoko hoe. Tiavo ny fiangonanao, tena tiavo ny pasteranao. Tena tiavo izy ireo. Fa izao galasika anabavy. Tsy tokony hihoatra ny vadinao sy ny zanakao ny pasteranao sy ny fiangonanao. Tena menina mafy be.
raha mahafohy zavatra ho ana fiangonana ianao tokony mahafohy zavatra ho any ankonanao ianao